Amaranantsika izay resaka baolina kitra izay dia vaovao mahakasika ny kluban'ny Jetimata izay nambaran'ny mpikarakara moa fa efa nanomboka tamin'ny alarobia teo ny fanazarantena ary efa mitohy tsy tapaka izany noho ny aratsy ny toetrandro fotsiny no tsy nisian'ny fanazarantena omaly asabotsy toy ny mahazatra dia etsy mikanjana alarobia ny fanazarantena ho an'ity ekipa ity ko antsoina araka izany ireo mpilalao rehetra ao anatin'ny Jetimata anaraka izany fanazarantena izany satria maromaro ny faninanana izay omanina sy andraisan'izy ireo anjara amin'ity taona 2024 ity. Fantatra ihany koa fa dia any voalohan'ny volana febroary any dia misy ny fihaonam-be fampiarabana tratry ny taona eo amin'izany mpilalaon'ny Jetimata sy ny mpitantana azy ireo izany. Izay ny amin'iny baolina kitra iny fa ivadika eo amin'ny taranja judo isika ny kluban'ny SK izay isan'ny kluba tranainy amin'izany fanabeazana ny ankizy eo amin'ny taranja judo izany. Raha nanao jery todika ny taona 2024 ireo mpitantana dia nanambara fa fahombiazana ho azy ireo ny taona 2024 mbola manana tanjona goavana nefa ny judo kluban'ny SK amin'ity taona 2024 ity. Isan'ny kluba zokiny indrindra eto Madagasikara eo amin'ny fampianarana ny taranja judo ny kluban'ny SK mieritreritra ny ankalaza ny fahazato taona ny araka izany ireo mpitantana ao anatin'ity kluba ity. Ankehitriny dia misa 700 ireo judoka volavolaina eto amin'ny SK manana ny sokajy rehetra andry zareo ka manomboka eo amin'ny kely indrindra izany ka hatramin'ny lehibe indrindra. Tsara ny vokatra ary mahabe fanantenana hoy Jean Yves mpanazatra nasionaly sady tompona andraikitra ara-teknika eto amin'ny SK raha ny zava-bitan'ny ankizy na eto amin'ny faninanana anatiny io na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tamin'ny 2014 zany dia azo atao hoe mahafa-po ny résultat-ny judoka SK. Championnat d'Antananarivo izy premier, championnat de Madagascar deuxième, championnat Toliara tany Toliara premier par équipe, premier individuel. Ohatr'izany koa tamin'ny tournoi de Lucia premier par équipe, premier individuel. Teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa nanahoana ny kluban'ny SK? Kluban'ny SK moa zao ny tena marina mbola ao amin'ny minime SKD ny tena lehibe indrindra dia nanaraka ny tournoi de cadet tany La Réunion ekizy. Tamin'izany ny résultat mianta oro, sedra oro, miray oro, Stanis, Lita, Tommy, Olivia bronze, Manda 4e place. Tamin'ny Jeux africains de jeunes tamin'ny Botswana koa mianta bronze, sedra 6e place. Dia nisy ny mianta koa nandeha Jeux olympiques tany Chine 12e place ny azo. Dia championnat d'Afrique junior tany Maurice nandeha sanda 7e place. Tsara ny vokatra hozy ianao ho an'ny SK raha hoanao izay tompona andraikitra ara-teknika ato anatin'izany club izany, inona izany ny tsiambaratelony izay fambeazan'ny SK izay? Ny judo club SK zany dia miezaka hatrany mivarie ny entraînement atao ato. Ohatra fotsiny zany isaka lahady zay dia manana cross sy ndomano, tsy naindray zay manao randonnée. Dia ankoatran'izay zany ny judo purement technique sy ny judo randonnée. Ho an'ity taona 2024 ity indray ary manahoana ny atao hoe dingana fitaina na lalana ho diavy ny judo SK? Ny tena tanjona ny judo club SK moa zany dia ny amin'ny ampiratan'ny ankizy any ivelany. Hatreto zany moa mianto-tena foana ireo ankizy ireo rehefa mandeha dia miezaka hatrany mianto amin'ny judo club SK ny ray aman-dreny sy mibirao mba mitady vola andefasana ny ankizy na hanampiana ny fandefasana ny ankizy. Tena tanjona zany dia nandefasana ny ankizy maro dia maro any an-dafy. Ny anankiray koa ny championnat de Madagascar zany teo votsitra teo aminay dia hiezaka amin'ny taona ity hanao premier amin'ny championnat de Madagascar.
vao tamin'ny farany volana desambra teo no niatrika ny faninanana tournoi de letsi tany Tomasina ny judoka amin'ny eska no porofonizy ireo tamin'izany mahasangany azy eto Analamanga anaram-boninahitra 12 no azon'izy ireo tamin'izany. Isan'ny judoka niavaka i Royal Rakoto Arvony izay mbola sokady junior kanefa dia efa nandrombaka ny anaram-boninahitra roa sahady teo amin'ny sokady senior sy ny junior izay misy azy nandritra ny tournoi letsi. Avantage manokana zany voalohany kotrana ny ato amin'ny esika tena maka ary teknika zany ato ampy kosa teknika dia fanarana maso zany coach ko manarana maso be anahy koa amin'ny kotrana izay ataoko dia tegna koa manome teknika foana hoe inona zavatra ataoko inona tsy mety ataoko dia fanarana maso zany tena misy be. Inona ny tena tanjonao ny taranja judo? Tanjoko aloha voalohany tanjona zao dia efa tratrako tamin'ny tournoi de letsi farany teo champion junior senior efa ela depuis 2012 fa nitifitra junior senior foana fa champion junior zao depuis 2012 2013 2014 champion junior foana fa tamin'ny farany teo zava nahazo senior zany hoe nitifitra foana zava tamin'ny teo zava nahazo hoe azoko tena hoe assureko le senior dia tanjoko zany dia hoe mba hanao championnat du monde na hoe hanao championnat international zany tytaona ty hoe hiezaka zany mba hanao championnat international anenjika faran'izay tratrako mihitsy zany hoe zay championnat international rehetra indreko. Manao ahoana fampiarahana an'le taranja judo hoe sady mianatra ianao? Io zany efa depuis za mbola kely dia efa io foana nataoko mamanesa mpampana koa fa manaraka ny foana dia efa zatra za fa mianatra dia rehefa tena hoe mamono examen za dia mianatra manao examen aloha manapaka kely vo vita examen dia manenjika indray za fa judo tsy manakana tsy manimba fianarana zany. Toy izao ny vokatra azon'ny judo club ny SK raha nanao jeritodika ny taona 2014 ny tompona andraikitra ara-teknika izay nanambara fa fampiazana ho azy ireo ny taona 2014 iny. Ho an'ny sehatra nasionaly ary dia voalohany ny SK teo amin'ny tompon-dakana Analamanga izay nahazo medaly volamena 320 sy volafotsy 220. Faharoa kosa teo amin'ny fedina ny tompon-dakana Madagasikara izay nandrombaka medaly volamena 12 sy volafotsy 9. Teo amin'ny tournoi Capricorne dia nitana ny larana voalohany izay nanana medaly volamena 220 sy volafotsy 10 ary teo amin'ny tournoi letsi dia mbola larana voalohany ihany koa nandrombaka medaly volamena 220. Mbola anisan'ny tarika ho an'ny sokady zandriny dia ny SK ihany koa ny voalohany. Teo amin'ny vokatra iraisam-pirenena dia tsy nampitsanga-menatra ihany koa. Tikady tatsy amin'ny nosy larena medaly volamena 3 tamin'ny alalan'ny mianta sedra miray no azon'izy ireo, medaly limy kosa no an'ny Stanis, Lita, Tomi ary Olivia. Teo amin'ny lalao afrikanina tany Botswana dia mianta nahazo medaly limy sedra kosa larana fahaenina. Feno dia feno sahady ny fandaharam-potoanan'ny judo club ny SK ho an'ity taona 2014 ity raha nambaran'ireo tompona andraikitra ka isan'izany ny fandraisana anjara amin'ny tikady any amin'ny nosy larena eo amin'ny 27 ny volana marsa 2014 izao, ny Timor atsy amin'ny nosy Maurice ary ny tompona fedina tompon-dakany Afrika amin'ny volana jona ary ny lalao an'ny nosy atsy larena eo.